isika rehetra tompo ankehitriny zay dia misotranao raha mbola afaka andreny teninao tsapanay tompo anatin'ny teninao dia misy fiainana misy fandresena ampianarina izay ary mitenena aminay aka tompo mba hitombo ny fatakarana anatinay ny fankatoavana ny finoana satria anao noteny fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny tompo raha andreny teninao zay oka mba ho isy afo hidina avy any an-danitra anamfana indray ny finoanay mampitombo anay ary anomenay fiadanana misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitenina Jehovah mahery isanumena wana tiatenita rasa di mapaeri kama bifa lini fuga mitenina Haleluya. Amen. Utayin tumpo ni sigaretra-retra ny fiadanan'Andriamanitra hitoetra amin'ny fiainanao. Ary rasenga reraky no tonga eto tompony ampahiry anao. Ho an'izay kivy oka mba ho izery avy any amin'ny avindrina ampahiry anao. Ary raha tonga etontsika dia tadio fa mampianatra zavatra anao foana Andriamanitra. Miaraka-antsika rehetra-rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto ziona. Ny lesona sain'ny tompo ianarantsika ny androany dia makasika ny atao hoe fitombona ara-panahy. Ianao io zany dia mila mitombo ara-panahy. Haleluya. Ny alalàna rehefa fa mifoha ny olona anankiray. Efantarana réveil zany, ohatra hoe réveil personnel. Efantaranao fa mifoha ianao dia mitombo ny ara-panahinao. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe croissance. Ny atao hoe croissance raha dika dia hoe évolution positive. Tena atao hoe croissance, évolution positive. Zany hoe mitatra ho amin'ny fahatsarana, mitombo ho amin'ny fahatsarana. Ny mampalahelo nefa dia maro ny kristianina mitombo mankany amin'ny faharatsiana au lieu dia hitombo ho amin'ny fahatsarana. Nefa rehefa dia vakio ny tantara fa i Jesosy dia voalaza ny Baiboly fa nitombo. Ny zaza dia nitombo, ny ahery feno ny fahendrena sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ireo zany zavatra tsy maintsy hita rehefa mitombo ny olona anankiray. Tsy maintsy mandalo fahazazana ianao, avy eo mitombo. Rehefa manaiky ianao mitombo dia miamahery, ary rehefa miamahery ny olona lasa feno ny fahendrena. Ary tsy vitan'izany fa manaraka anao ao ilay fahasoavan'Andriamanitra. Haleluya.
tokony hitovy amin'ny Jesosy zany ianao, tokony ho ao amin'ny Jesosy ianao, ary tokony hiaraka amin'ny Jesosy ianao. Amen. Ndana zany manomboka izao mba manokana fotoana ifandraisanao amin'ny fanamasina. Zany anisan'ny teboka raiky malaky be itombonao, mba manokana fotoana ivavahana. Tena mba manana mihitsy fotoana fixe, rendez-vous fixe isan'andro amin'ity lera tia dia nataoko iarahana amin'Andriamanitra. Ohatra ny ataonao zao rehefa maraina tsy maintsy manao petit déjeuner, atoandro ianao misakafo, hariva anao misakafo. Dia jerevy koa fa misy lera tsy maintsy atoritsika reo. Misy olona rehefa tonga any amin'ny 20 alina dia efa tsy mahazo aina izy fa tsy maintsy matory. Atena ataonao hoe tsy maintsy le izy. Dia nao ndraitsika mba hijery fotoana kely zay tsy maintsy ivavahanao. Dia ndraitsika nefa nalahaditsana amin'izao ary ny sasany tena asakasaka mihitsy vao tonga eto am-piangonana. Tena kotrana mafy aminazy zao tonga eo io. Ary tena misaotra an'Andriamanitra izy fa tonga. Amen. Izy regny nefa natadidio fa matosana ianao zany le mandeha iny tsy voasakatsakana fa tonga soamantsara am-piangonana, manomboka ao aminao zay le hery afahanao mandeha manatona an'Andriamanitra. Tsy vita ny hery maha-olombelona ny fanatonana ny tompo, fa mila ny herin'Andriamanitra ianao. Dia singa anankiray lalàna fa ao aminao zao ny herin'Andriamanitra dia anao tonga eto tsisy nanakana. Satria sarotra be zany manatona an'Andriamanitra izany, sarotra be mandeha amina toeram-pivavahana zany raha tsy eo ny herin'Andriamanitra. Misy olona be da be nge rehefa namatsapa hoe tokony hivavaka izy fa tsy afaka mivavaka izy satria tsy ao aminazy le hery ahafahana mivavaka. Betsaka koa ny olona mba te hagnano raha tsara ihany, mba te hagnano raha manjary ihany izy amin'ny fiainany, fa tsy ao amin'ilay hery ahafahana manao ny tsara sy ny ahafahana magnano raha manjary. Tiako ampahirezina kely ianao androany fa io fatombavanao eto io dia egal misy hery ao anatinao ahafahana mandeha mivavaka. Alleluia. Tain'i Jesosy anetsika rehetrarehetra. Mamy koa ny olona maheno an'Andriamanitra nefa tsy vonona ankatozy ny lazain'Andriamanitra. Io koa nisan'ny teboka daholo. Ny singa voalohany sady tena ngeza lalàna fa mitombo ianao dia anao resy lahatra miditra anatin'ny asa fanontona. Io zany singa anankiray mahabengibe io. Manomboka resy lahatra ianao hoe za rangaha androso aho, za rangaha tsy tazana fotsiny aho, za rangaha tena hipartisipe aho, za rangaha tena andeha lavidavitra. Amen. Zay anisan'ny singa zay. Tsy hoe koa hoe tsisy singa ny ianao io, antako rehefa mitombo ianao fa teboka anankiray lalàna zany fa mitombo ianao dia tsy te hijanona olona tsotra ianao fa te hiditra lalindalina kokoa. Dia rehefa koa Jesosy fa l'âge de 12 ans izy efa nampianatra izy, ao miteny-polo nampianatra izy, mizara zay zavatra atao anatiny tao. Ka ianao io na tsy miteny ary misy zavatra ao anatinao, mahay ianao io, misy fahasoavana manaraka anao dia midira lalindalina kokoa. Alleluia. Amen. Io zany matetika tsy hoe le olona no kamo, fa le fanan'Andriamanitra manaitra anazy mihitsy tsy mbola tsapany. Misy zavatra mbola tsy mipakany aminao any zany dia lasotrany misalasala anao ndraikidraiky. Ka eto zao dia mba mampahery atsika sady magnentana andao ry avana hiditra lalindalina ny fanompona an'Andriamanitra. Alleluia. Nazavaiko teto nisy fotoana tao anatin'ny fotoana ny fifadikaniny fa ao anatin'ny kristianina tsiraray avy misy zavatra efa napetraka Andriamanitra. Atsika reo tsy hoe mivavaka ihany fa atsika dia natao hanompo. Ary io ny teboka ahafahanao mitombo malaky be, ianao resy lahatra hanompo an'Andriamanitra. Zay zavatra resako zay tsy voatery atao am-piangonana ihany, fa misy sehatra maro ahafahantsika manompo, misy sehatra maro ahafahantsika maneho toetra tsara. Ary aza mba maika ho any dia ampafantatra olona hoe kristianina ianao, fa nda naseho iazy le toetra tsara ao anatinao, nda naseho iazy le filazantsara ao aminao, nda nampafantaro ny hafa fa misy fahasoavam-panahy nomeny tompo anao. Alleluia. Ka ao anatin'izany matetika rehefa ampitombo olona anankiray Andriamanitra dia manome anao izy sehatra ahafahanao manompo. Zay zany zavatra anankiray zay. Omeny tombo sehatra ianao, mety mitombo ianao amina toerana anankiray zay afaka manome sehatra anao. Atsika roa nge rehefa na possible anao mandeha mitety fiangonana, mandeha mitoeran-kafa fa tsisy olona manome sehatra anao zany.
tadidiko tsara ary nijoroba-olombelona zany ray andro zay zao any nalan'olonanay taloha dia hoe iradavy fa rehefa nifanena tamin'ny ray aman-dreniny ara-panasa nanomboka nomeny agnarana hoe evangelista tamin'izany fotoana zany na ny fianakavianao raha tsy mino maheno n'olo manatso ana evangelista misy fahasamanao fomba vino satria hainjare tsara be anao fa fotoana ianao tonga amin'ny toerana anankiray zay manome setra anao mba hanompoana an'Andriamanitra manomboka eo ianao tsy maintsy ho lasa lavitra. Alleluia. Raha iny Jesosy eny tsika rehetrarehetra ary tsy maintsy mianatra manompo ianao aloha fa tsy tonga dia mpanompo. Nanaovako témoignage teto zany ray aman-dreny hoe zaho faly be rira vao nahazo faminaniana hoe hianatra paster dia veriko izy ity zany tonga dia baiboly be dia exodus dia androany dia deutéronomia ka izaho ty nasaina nasa lasety moa tadidiko tamin'izany tantraman-dadaritra tao lasety efa 500 sasanao dia ho zaho hoe paster zaho ketio zaho zany mihitsy tenina veriko dia nitezerako tamin'izany mama Germaine andeha tany an-trano za zay mianaka mo matetiky mianty fogna tamin'izany zaho za mama za dalainao manakaran'iza paster nino za nasana nandeha any zaho ako sendany magnarafako andevo any izy ako za andevo zany mihitsy le phrase niteneniko hoe andevozin'olo reny za ako manao tsy raha ny raha mazanamana fa libéreo zana teneny izy ho iny tompo hoe anao ho zaho to dao tsy navorera karan'izay zaho ozy zay mpandinganao keto izy tsy diniko raha karan'itio anao rehefa anao zany ananany tompo antso ka tia mitombo tsy tonga dia lasa jengo be anao dia lasa ambo be an'olo jiaby tsy zay le izy fa tefen'Andriamanitra aloha ny fonao ary maro zavatra nefen'ny tompo fo io ny nazo zay fa ninao mety vadinao mihitsy nanefen'ny tompo ny fonao ary mety possible misy aminareo reny zany ndraiky nataon'ny tompo fitaovana nefena ny fono ary isaky mahita anazy miketiko raha tsy fantaka fa iny Jesosy enenao misy zavatra am'izany nefa matetika za zany mba fanetretra zany hoe mety tegna doctorat théologie mihitsy tio mialaka io manasa lasety maloha tina anao zany mba fa mandeha be le titranao hoe za zany nge hianatra baiboly hianatra baiboly nefa ino mo baiboly anarana tagnatin'ny 6 mois baiboly na fanasany lasety maloha nampianarana dia ny zavatra tegna natsikaiko tsy mety adiniko jusque niany izazareo dia lasa nasendraha dia za fogna raha mba tianjareo maro nefa za am'izany trano raiky zay fa ngamba fa ho folo zay niaraka nitezegna tao fa ho folo fa re zazareo amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina zareo mandeha mikaka dia tsy misy mahazo mikitikitika anjareo ko tsy davita misy phrase zay averimbenjareo Vito Davido olo-kafa manatona anjareo dia mitomany zazareo tomany tena zalahy loza ino na ty nahazo fa dia nizavatra tsy haiko fotsiny hoe tamin'izany amin'ny mahazazanjareo dia nataoko mpitiavana lizy taoko mpitiavana dia vitako somantsara lasa miansoko ndraiky amin'le izy aveo fa rehefa nataoko le izy nadiniko nanomboka nadinoko am'izay zany le amin'ny jiaby mahitrarety fa zay tamin'izany anao mba nanana izy anao miny mba nanomboka mba nisy raha nafantarana anao fa tsy hoe kory hoe anao dia tegna nul be dia karakory fa dia nahetry mihitsy zany ianao naondrika ambany ao anao tiako tenenina mila mianatra aloha anao manompo ary tsy maintsy tia manompo ohatry hoe sady manao an'le izy monimono nijovely tsy zany mianatra manompo sady tia manompo ny olona raraka amin'izany dingana zany tsy ho goavana mihitsy mandrakizay raha anao fantanao fa manana antson'Andriamanitra raha anao resy lahatra fa nampidiriny tompo agnatin'ny asa fanompolo mitoetra mila namanao voalohany mianatra n'le manompo anao sady mitia n'le fanompolo anao zany zao raha tegna mba mpanompon'Andriamanitra raha tegna mba efa mpiandraikitra raha mba tegna tian'Andriamanitra ianao mba mianatra manompo venao tia manompo venao reo question reo mila voavalinao raha ty andeha lavitra anao amin'ny fanomponan'ny tompo. Alleluia.
Nazavaiko atsika teto omenombeno fa Davida zao zany nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka. Zay ny aonksona hidina teo ambony lohany mba ho mpanjaka. Dia nefa ndana jerena tsy tonga dia mpanjaka izy tao aorianana ny soranazy fa mbola naverina ny androny aloha. Avy eo nomeny Saoly sehatra tao an-tranony mba hanompo. Dia tsara. Zay le volaniko teo hoe rehefa ianao tiany tompo ampitombono dia misy olona any lasa manome sehatra anao mba hanompo. Teto Davida rehefa avy nosorana mpanjaka tsy tonga dia mpanjaka. Naverina tagnaty ala tagny izy aloha. Izy miverina avy any mitambatambaza Saoly, viens toi petit David, joue bien ton arpe. Dia lasa izy dia iny no manidiriny tamin'ny palais royal. Dia zay zavatra zay koa ry havana mba ilana atsika manompo ny tompo tsy dia tsara loatra atsika raha bady loatra. Fa mandana mba mijerena ino raha mba hainao. Ny olona rehetrarehetra nantsoiny tompo tao anaty baiboly miaraka tamin'ny zavatra hainy. Misy moa misy mieritreritra rehefa lanilany raha atao avy aky dia zany raha magnano paster. Everindelahy ngamany dia olo bady lahy daholo magnano paster zany bady vavy. Mila misy zavatra hainao ary agnatiny mila mianatra. Tsaroko foana za manana namana zay ngia io mahasakisaky anabe zay. Izy ndraiky taonoko mandeha mibavaka fofy tsy mandeha. Fa ngia manana zanaka manana problème zay. Tsy dia salama saina tsara le zanany. Le tsy matagna ranonivo re. Dia izy ka mandalo io ndeso agny rô ngia magnano paster aminao agny izy ao. Hoentiko le zanany le tsy milamina io andeha hagnano paster. Satria agnaty lohany zany raha vao paster zany dia olo dindinderin'olo, olo tsy haiko hoe manao akory. Non, tsy zany. Ny tompo anenao nampianarina no mpanjaka Davida. Ary nampianarina koa izy hiaina tamin'izany sehatra zany. Fa matetika atsika reo raha mbola miasa an-tragnon'olona anao dia verinao fa handevozon'olona. Salamina nanompo an'i Dadarija dia veriko fa nandevozony zareo zany. Maro be ny ohatran'izany na agnaty fiangonana Salamina nareo ny adalainy zareo foana lazaina fa adalain'olona satria magnadio fiangonana. Lazaina fa misy magnadala anao satria misy service ataonao atao am-piangonana. Nanina zao irana zao mianjarian-drano anare dia ny anana nanananana. Mety apety latsaka agnatin'ny fitiavam-bola, latsaka agnatin'ny fitiavana kely dia lasa tsy tonga amin'ilay sehatra zay tiany tompo hitondrana azy ny fiainana. Mitovy tsy misy valaka amin'izany koa rehefa antsika pastera ho an'izay pastera mihaino ana eto. Ny pastera rehetra dia tsy maintsy nantsona aloha hanompo pastera. Fa tsy hoe tonga dia pastera ianao. Satria tsy ho pastera mihitsy ianao raha tsy misy pastera mitaiza anao. Ahoana ary nazaonao traikefa raha tsy le olona efa ao anatin'ilay sehatra no mampianatra anao. Ary ianao rehefa manana antso pastera dia zany zavatra tsy maintsy misy, tsy maintsy manompo pastera. I Elisa tsy lasa mpaminany fotsiny fa tsy maintsy nanompo ny Eli. I Joshua tsy lasa lehilahy mahery raha tsy nanompo ny Mosesy. Ny apôstôly tsy lasa apôstôly malaza raha tsy nanompo ny Jesosy Kristy. Fa ianao amin'ny sehatra tianao tongavan'io, amin'ny dingana tianao andehanan'io, inona mba fanompona ataonao? Ny sasany aragnery avana matetika miasa ny tsy tiany fa vola foana ny tiany. Zany daholo ny ankamaroany malagasy rehefa miasa. Asa tsy tiany fa vola ny tiany. Ny asa ny ataon'ny kizarizary, ataon'ny kitoto. Fa rehefa tonga ny fin du mois maheno karazana sitsoka anao amin'ny chantier. Fa amin'ny andavanandro manao lavaka daholo ny mpiasa. Ny ahitanao fifaliana mpiasa indrindra dia faravola. Amin'iny tena ziska ty mihitsy minifodrana. Satria fin du mois. Fa amin'ny andavanandro agnelagnela mitona anao mandalova amina chantier fa olo mikepona ny tenao ahy. Anonka fantarana fa tsy dia le asa loatra ny tiany fa le fandehan-javatra. Ay tompo ianao. Alleluia. Zay nahatonga ny Timoty nampianatra hoe mba ho fantatra ozy ny fitondrantenanao, afantatra ny fitondrantegna mety tokony atao ao an-tranon'Andriamanitra. Misy zavatra zany a mila ianarana. Misy zavatra tsy maintsy ianarana aloha vao tafatoetra ianao. Davida ihany koa zao dia voalazan'ny baiboly fa nahay nitondrantegna tsara tao an-tranon'Andriamanitra. Nahay nitondrantegna tsara tao an-tranon'Andriamanitra.
Andriamanitra tsy hametraka anao amin'ny zavatra tsy hainao tadio zany. Mandany anao mba jerijereo zany inona le raha mba hainao. Fa be da be ny olona mieritreritra mandeha be ngeny am'izao ny resaka dokotera e. De eo izy tonga de no matao blouse fotsy. Zao le tsy lomonao. Fa tsy maintsy olona mianatra an'izany no manao an'izany. Da igny tompony ianao. Eny fa na i Jesosy aza re mana tsy tonga de nagnano asa zany fa mbola nianatra aloha. Zay natonga anazy 30 taona vao nanomboka nanombo. Zay izy vao nandeha nanano an'le asa. 30 taona. Sasany vao niova fo ray volana de fa teo sorana pasteur. Jesosy era 30 taona. Ary matetika atsika ao anatin'ny fanontona dia tsy mamanana faharetana. Tiantsika androany androany daholo raha jiaby. Ao moa tonga dia tafikenetsika netsy mba jereny mihitsy e. Fa jerena amin'ny ahoana moa ianao io. Tsika netsy hitany mihitsy e. Ngiarainy io moa rehefa anao atao isolomaso iny kiniana lako io isolomaso. Da iny tompony ianao. Alleluia. Tsy maintsy misy fianarana. Ary tsara fa manana fotoana ny zavatra rehetra. Manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Tadidiko rehefa naza tamin'ny mbola tena tao anatin'ny ady tanteraka. Zay mpaminany tonga eo, zay mpanompon'Andriamanitra mahita anazy, goavany se, zany farambariny. Goavany se, za migoavany iny manosy kalesy rehefa mirava. Ry tamin'izany sononay atao ambony kalesy. Ry tao kapra atao zay mibavaka. Andro magnorana jiaby io milohanao aby oranandro. Anao mba mizesitesita ely mba magnatao akanjo metimety, alana regny rehefa mirava, ty misy perméable zay dindazay masiso aby perméable. I akanjonao mbavana andresindresy iny ao, tsara misy mahafantatry. Lasa zay anao manosika kalesy. Asa pampilain-tagna amizao ko mbo sainy manosika kalesy sy mba anao. Izy lahy atsina re kalesy. Le tata-saigny olo le tata-saigny ohany sy ny sisa sy ny sisa. Mety abenga miloatran'izany lefa. Ka nisy fotoana Jesosy nampianatra tamin'ny faharoa ambin'ny folo taonany. Namadika rano divay. Fa hoy izy mandray Maria hoe mbola tsy tonga ozy ny fotoana. Zany frazy nampiasainy, mbola tsy tonga ozy ny fotoana. Ka aza mba maimaika zany ianao fa andraso ny fotoananao. Misy fotoana nanratananao io. Misy fotoana tsy maintsy hitahina Andriamanitra anao. Misy fotoana tsy maintsy ahitanao vokatra misehatra maro zay tonga ny tompony fiainanao. Ao anatin'izay zavatra zay ilaina voalohany amin'izany ny fahamatorana. Ty zany ny zavatra takiny fotoana. Tsy mety ho tonga misehatra mety mihitsy ianao raha tsy mbola matotra. Ary faharoa ny onction manaraka anao. Misy onction ve manaraka anao? Fahaza maika. Matotra ve ianao? Ary misy onction ve manaraka anao? Tsaroa fa rehefa hainao manompo ny lehibe anao, dia ho hainao azy nitondra ny olona ambany fifehezana. Zay ataonao amin'ny lehibenao ihany no ataon'olona aminao atsoatsy. Zay ataonao amin'ny papanao ihany no ataon'ny zanakanao aminao atsoatsy. Fa raha sanatria ny vavanao mpaniratsira, raha sanatria ny vavanao mpankahana olona, aza adiny fa tsy maintsy misy olona aniratsiranao ao, ary tsy maintsy misy olona ankahalanao ao. Tozy ny Baiboly, zay afafan'ny olona no tsy maintsy ho jinjena. Fa iny Andriamanitra anao. Alleluia. Mampalahelo ihany regny olona manohitra mpanompon'Andriamanitra regny. Matetika dia averimberiko foana. Aza mba mitady problème amin'izany le olona. Tsy mba mahita raha hafa ve anao hitadiavanao problème. Izy io ane tadio e. Raha miady amin'olo tsotra ane anao mbola afaka milefa an-tany hafa e. Fa raha anao miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany, tsisy tany azonao lefasana. Ratsy be zany. Aleo zany rehefa an-tegna mba miezaka foana tegna magnadio foana-tegna. Na tsy mety amin'ny-tegna le izy, afodin-tegna vavan-tegna. Malaka moramora fa tsy manangana mpanompon'Andriamanitra ho fahavalo. Ary atsika kristianina tsy tokony hifankahala zany. Ekipa raika atsika. Raha anao maheno fiangonan'ny ranona mitsangana ry ambady, fiangonana kristianina mitsangana, tsy tokony ho problème anao zany. Tokony ataonao tokony ho faly anao satria may maro ny fiangonana. Tianao ndraiky raha bary ndraiky ny maro tantanàna eto e. Tianao ve rehefa nipotsangana mitsangana ety seroa e. Au lieu de misy fiangonana, anao fenao e.
Amen. Sa ndraiky dia tsy manana olana mihitsy na dia misy fiangonana 100,000 reto amin'ny olona madinika. Samby amin'ny fahasoavana napetraky ny tompo ao anatiny io. Amen. Fa matetika tsika kristianina mifanenjika ndraiky ole dia mba hifanampy ampanoso ny fiainantsika. Andriamanitra nefa manao mifidy atsika. Io no heveriny fa mety na dia tsy mety aminao ary. Ny tompony no mifidy anao. Amen. Ndana mba dinino ny fiainan'i Davida. Raha mamaky ianao tantaran'i Davida mpanjaka, fa tsy mbola nahita anazy nanotra ny Saoly ianao na dia indray mandeha. Tsara mba nataon'i Davida zany. Ndray andro ary izy tsaka vonoiny Saoly. Dia lasa izy nilefa tagnaty ala. Dia i Saoly mbola mpanenjena anazy iny ndray andro tafatory Saoly. Dia nagnantona moramora Davida. Fa tsy nivonoiny Davida izy, fa ny akanjo no nodidiny Davida tamin'ny sapatra. Mba hoentiny Davida nehoana tamin'ny Saoly hoe zany tsy adversaire anao hoe. Raha nivonoko takeny ianao maty fa za tsy adversaire anao. Anao zany toepo zany. Zany no nisafidian'Andriamanitra ny Davida. Fa tsy hoe izy faran'olo tsara na hoe faran'olo masina saran'olo manankory. Ka Andriamanitra miloha misafidy ny mpanompony dia mijery toepo aloha izy. Ary zay natonga anazy satria tsika trompeny i Samuel. Tsika hoe olo hafa no nisorany Samuel. Fa ozy Andriamanitra iny non, ianareo olombelona ozy mijery ny ety ivelany. Fa izaho Jehova mijery ny ao anatin'ny fo. Ka raha mba mijery anao tsika, inona ny ao anatin'ny fonao? Agnatin'ity fanompoanan'Andriamanitra ity zany drapana, raha tena teo feny fahasoavana ianao, teo feny herin'Andriamanitra ianao, zavatra mila anananao voalohany dia fanetreteny. Dana manetiteny. Ampandefero ny amponao. Misy zavatra tsy rary ny ataon'olo anao fa anao manefitra. Zay natao hoe manetiteny. Amin'ny sasany manko ilay manetiteny dia miondrikondriky. Non, tsy miondrikondriky. Amin'ny sasany ilay manetiteny dia manatao akanjo malotoloto. Non, tsy zany. Fa resaka toepo zany fanetretena zany. Fomba fijery zany. Tain'i Jesosy anianao. Amen. Ianareo mpanompo izy manekeny tomponareo amin'ny zavatra rehetra. Tsy ny tsara fanahy ihany, fa na ny ratsy fanahy ihany koa azy. Ary matetika dia andefasan'Andriamanitra raha hafa atsika io rehefa namboatra toepontsika izy. Misy raha ohatrany tsy milamina zany tonga anaty tokantranonao. Misy ohatrany tsy tianao zany miseho aminao. Dia eo ary nanora tonga zay fa maninona zany tatran'ity satria amboary ny fonao. Amboary ny fonao. Tsy afaka ho ampiasain'Andriamanitra ny fomba maximum ianao tsy voafora ny fonao. Ny ahafahany mireglern'io anefa dia amin'ny alalan'ny zavatra tsy milamina, amin'ny alalan'ny zavatra tsy rariny marobe mandalo ny fiainana. Misy amintsika vao misy zavatra tsy rariny, atsika ndraiky no torana aloha. Or nefa ny eo aloha tokony mametraka fantania tompo inona ny tianao atongavana. Alleluia. Amen. Andefasan'ny tompo zavatra salamizany tsika. Jerevy ny mpivady, io fotsiny dia fahitanao anazy. Ny mpivady tsy mitovy zany. Araiky gidragidra, araiky bakara. Dia nahanao raha hoe nahazo ino eky zato io. Mba nahazo lalàna manjary raha edy zato. Mba avy amin'ny tompo ndraiky vadiko ty vaozany sasany. Satria tsy mitovy aminao ny vadinao. Inona ny antony nanaovan'ny tompo an'izy tsy mitovy? Mba hitombony ilay tokantrano. Amen. Fa raha nitovy tena re ngambana hamilava raha ity tandramo tao. Ia, araiky avy any mividy betsa fampiasainy rano. Mba hitrareko raha nitovy ianareo. Ia. Gidragidra raha tako. Fa afaniny nitovy tsy alô reto tsy mitovy a. Mety mifaninkana hely ndraiky. Fa veo io milamina ihany. Ary mitsodrano mba hilamina ny ianao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Da aveo a mba mianara, ohatra anao zany mba tia hitombo, mba mianara anao miondrika sy manaiky fahefana misy. Ino le fahefana misy? Ohatra zao anaty tokantrano, misy ray aman-dreny, misy zoky. Anatin'ny fiangonana, misy pasteur lehibe, misy pasteur mpanampy, misy mpiandraikitra, misy lehibe ny sampana. Isan-karazany zavatra hitanao ao. Ka za mahita fa ianao io hitombo. Ary tsy maintsy mitombo araka le irantsika teo. Eto andrevana ny teboka anankiray zay tsara ho fantatsika fa mila mireconnaître ianao sady misesoumettre. Aloha zany ny anazavana an'izany. Mireconnaître sady misesoumettre zany hoe manaiky ianao
ny falebiazan'le olona. Atsika gasy matetika revana tsy dia mba manana an'izay karaktera zay. Tsy te hanaiky olona ho lehibe tsika fa tsika ihany ho lehibe. Tianao ianao le antsoina olona hana grand. Zany ny tianao zany ianao antsona grand. Or nefa ny secret ny fitomboana dia amin'ny alalan'ny soumission sy reconnaissance. Reo ihany sisa ankoatran'ireo. Ndraindray mavesatra be amintsika zao mba hiteny hoe nareo aloha tena efa lasa lavitra e, tsy tiatsika hiteny an'izany. Raha mba mahita olona efa lasa lavitra no teneny izy efa lasa lavitra izy. Tsisy olana zany. Raha mahita olona lehibe no ndana mba lazao ny falebiazana, nareo ranga tena efa lehibe. Tsy magnadala olo fa miteny raha marina. Ny tompo ianao. Amen. Karaha mbola tsy afaka amin'reto examen reto ianao nefa tianao mifanao ny lehibe. Mety hipoaka be le vokatra fa ianao tsy mitombo. Nampianary kely ny ampahany leçon ity tamin'ny fitadikana hoe betsaka ho an'ny olona actif fa tsy progressif. Actif be izy atao daholo zao rehetrarehetra zao. Anao raha mahita anazy zany dia tena mihetsiketsika mihitsy raha matoa, mihetsiketsika mihitsy raha gaha. Miezaka izy io. Ndray andro zao mba namaky ny tantara kely makasika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia ny zavatra hita tao anatin'le lesona dia hoe 10,000 ihany mba mandinika. Ny 80% maty fa fa tsisy raha nidininy. Ia 85% olombelona zany tsy mandinika zany izy. Fa tenen'olona izy à gauche dia mandeha à gauche izy. Tenen'olona à droite dia mandeha à droite izy. Tsy mandinika izy. Everiny fa any amin'olona foana misy falebiazana. Everiny fa any amin'ny vazaha ihany misy fahombiazana. Ao aminao koa misy zavatra napetraka Andriamanitra. Amen. Ny 5,000 isan-jaton'olombelona ndraiky milaza ny tena ny fampandinika nefa tsisy raha dininy. Izy zany raha vao mitaninao ahoana raha mose zao miketsiketsika zao e, miketsiketsika azy e. Aleo aloha mba hiketsehana aloha e, nefa izy tsisy ketsehana zany e foranengany. Ny 10 isan-jaton'olona ihany no tena mandinika. Ary raha jerena hono reo olona zay voalaza fa farak'izay manam-pahaizana eto ambony tany mbola ny 10% ny cerveau nampiasaina. Reo olona tena lazaintsika hoe faratampo. Jeff Bezos reo. Reo olona zay lazaintsika hoe fangeza be. Reo olona iverintsika fa goavana mbola ny 10%. Dia mba imagineo zany raha ireny zany 10% ny nomba 4%. Ma 4% ny cerveau-nao zany zao mba efa nampiasaina. Ny tompo anenao. Ny olona farak'izay mahomby eto ambony tany mbola ny 10% ny atidohany no miasa. Ny tsy mahomby reny mba 0,-0,004 e. Ain'Andriamanitra anenao. Ary zao no tena loza. Misy zavatra no fanaon'ny olona mahomby isan'andro. Misy zavatra fanaon'ny olona mahomby isan'andro. Fa indray mandeha isan-taona mba ataony mahandro. Ny olona zany efa mpagnano an'izy isan'andro. Fa ny anazy isan-taona izy mba magnano ilay asa ino eky raha zany eka. Da in'Andriamanitra anenao. Midiry ianao amin'ny l'école des solutions, atoroko anao ino izy. Amen. Amen. Ka rehefa ny mpitariky rehefa no tsy mitombo, ny leader raha vao tsy mitombo na atosy ohatrany ahoana aza tsisy vokatra. Zavatra hita zany fa elaela ihany zay mba nananovantsika evangelisation. Mandeha mamangy zanam-piangonana reny matetika dia manao evangelisation dia mipoka be, feno trano, tsombo trano rehefa manao evangelisation. Fa rehefa lasa ianao mitandreny tatra firy rehefa koa ny any 7 mahontsa fo mihitsy ndraikindraiky. Dia misy fotoana za sorena kely dia sady mibedy no masika be hoe ianao ve rangahy aho tamin'ny mbola olo zao tontolo zao efa firy dia vavy nikotiny rangahy. Ary tegna grave be ny sasany ray koty vehivavy. Mba imagineo raha tsika kely za segna manangatagna dolo ny lehilahy hoe firy dolo ny vehivavy efa zakany toa. Dia efa tapitry ny rantsan-tagnany. Fa zao izy zany milaza fa nantsony tompony izy, manana antsony izy. Anangana asan'Andriamanitra. Fa firy ny olona voataovany 3. Izy io volo 3 vadiny dia zanany raiky.
Tsaka zany. Fa io mila volaninao, matoky ny tombotsika dada, matoky ny tombo fa tsy matoky anao. Anao zany tsy azo atokisa. Alefa ny any amin'ny tombo agny ny rehetrarehetra. Ary l'olona rehefa pamo dia zany no phrase fampiasaina apetsaka ao am-pelantanan'Andriamanitra e. Fa izy zany tsisy tanana. Iny Jesosy enenao. Nisy fotoana zany zao mizara lesona hoe tsika kely zao ohatra hoe anao croisade tsika dia hoe hiantso ny Bénin ohatra. Fa zany lazanao fa olo jiaby manerana Madagasikara ty ho avety. Tsy noho ianao fa noho i Bénin. Dia rehefa lasa Bénin, lasa koa olo reo. Satria izy nefa mitondra an'ilay grandeur-any. Izy efa manana an'ilay refy anazy manokany. Na tsy misikara izy vory foana ny olona. Na tsy mitengana izy, na tsisy afisy, na tsisy banderole, vory foana ny olona. Fa ianao mba manao. Donc zany rehefa eo le mahatonga ana miteny hoe aoka tsy ho actif ihany ianao fa meteza mbo progressif. Amin'ny fiainana mihitsy ilana an'izany, na tsy amin'ny fivavahana zany fa na amin'ny activité ataonao. Tsisy farany rehefa raha hoe igny anao mirotoroto à gauche à droite nefa tsisy résultat. Amen. Mitahin'Andriamanitra ny fiainanao e. Alléluia. Amen. Zany hoe na anao ny fanao ny lehibe anao raha mbola zaza ianao, Andriamanitra tsy azomeny antsika zavatra goavana zany. Ary izy tsy magnome anao zavatra anravana anao zany. Fa mila mitombo ianao aloha. Ianao na manana fiara marobe ianao an-tragnonao ao, tsy omenao zanakanao kely mihitsy tondrany. Na hitomagny mparivo ny andro izy. Mety misy teny koa ambadika eo, anao moa raha misera manao akory. Tomobilinao marobe tsy amezanao raiky izy nisy mianatra amin'ny maternelle any. Avelanao tomany eo izy. Na hitomagny eo tsy amenao volant. Satria hitanao mbola zaza izy. Mety be ny olona midongy amin'Andriamanitra mandeha tendrombohitra mifadianiny dia ino ny sujet ny tia hanambady zany olo. Dia mitomagny mihitsy izy. Kivy tata, nagnino manao, tsy mety tonga mihitsy ndana aloha manaiky mitombo. Ndana aloha manaiky mitombo. Misy toe-po mila réglenao. Misy onde mila réglenao agnatinao ao. Mety misy fotoana ianao mbola tezitezi-poana. Mety misy fitiavam-bola diso tafahoatra agnatin'ny fonao ao. Reo aloha mila esorina tsikelikely. Zay Andriamanitra vao anomenao zavatra goavana. Raha mbola tsy mitombo ianao tsy omeny anao io. Ianao zao raha mitondra gâteau ngeza be ianao hoe prévu ho an'ny zanakanao mihitsy io fa tsy hoe ho an'iza. Fa raha tonga eo anao mahita ny tagnany maloto tsy omenao anazy mihitsy na dévotenao anazy any. Fôzinao hoe stop aloha, ndana aloha misasa-tagna. Rehefa madio ny tagnana, tia ny gâteau anao. Ka tsika rehetrarehetra aloha manana valim-bavaka avy amin'ny tompo daholo. Fa miandry Andriamanitra hoe roviny ianao madio tagnana. Roviny ianao mba hitombo. Amen. Engane mba handray lesona ianao androany. Alléluia. Ka ny autorité zay tsy ondreanao tsy afaka miservir anao. Andriamanitra rehefa nametraka autorité ao anatin'ny mpanompony tsirairay avy. Raha mba tezain'iny mpanompony iny ianao mba miondre amin'ilay autorité nomeny tompo azy. Zany akory tsy midika hoe isaka ny andalo ndraiky pasteur moviavy dia aketo ndraiky ny akety aby. Maty koa reo. Pasteur. Tsy zany, le miondrika teneniko eto karazana ahoana moa zany agnazavana anazy. Karazana fanekena. Manaiky ianao zany, manaiky ny fanibeazan'Andriamanitra ao anatin'le olona ianao. Fa tsy miondrikondrika izy no mahita anazy dia malaka mosoara dia mamafa kiraro ndraiky. Tsy zany lasiteo teneniko eto. Azovagna le resaka. Ny autorité tsy ondreanao tsy afaka niservir anao. Ary tsy afaka niampitana aminao. Io zany rehefa mba misy fotoana antsika mila mba manaiky ny falebiazany hafa. Raha te ho lehibe ianao ndana manaiky ny falebiazany hafa. Misy fotoana nanazavako teto amintsika teto fa ny fanajanao olona hoa tsy midika hoe fambanina. Fa minitra ianao manaja olona anankiray dia egalina misy aja ianao. Manan-kaja ianao. Amen. Ny fahafahanao manome tomba midy fiainan'olona anankiray tsy hoe ianao faible par rapport aminazy
fa ianao mihitsy no manana tombabidy. Alleluia. Ary zany zavatrany matetika problemena kristianina maro. Rehefa mandeha am-piangonana sahala am'izao dia miandry mba ho tiavin'olona, mandigny olo mba hiarahaba anazy. Diso be raha izany no anatin'ny fonao. Ndanarevana mizara fitiavana fa za miandry omeny olona fitiavana anazy. Ny olona manana an' Jesosy dia egal manana fitiavana. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Asa miandry olona hitsikitsika aminao fa ndana ianao mihitsy no mitsiky voalohany. Amen. Za dia matetika sendra sehatra ohatran'izany. Mety be ny olona rehefa tonga amin'ny toerana anankiray no mankahalanao izy. Karaha ataonay reto boko dia isan-karazana mifankahalana na amin'ny toeram-piasana na amin'ny isan-karazana. Vao miditra anao dia hitanao misy miketrona mihitsy fa tonga dia tsikitsikiko reny. Zao vodolo zany andeha hagnano goûté, miaraka aminazy ianao goûté mitira farany. Eny hatramin'izay farany ambony na farany ambany ravidravitra fara koa dia andeha mihina goûté. Daoa. Misy sasany an'iny mandeha vola dalatombe. Dalatombe. Azafatanjareo fa raha jiaby ameko anareo fa vavavaha. Tsy ahoaka nambareny zany. Da iny tompony iny. Ianao mila maneo zavatra ianao fa aza miandry. Ohatra anao zany zao tonga amin'ny toerana sahala am'izao aza miandry olona itianao zany fa ndana tiavo dao no tiako akato. Aza miandry olona hitsikitsika aminao zany fa anao tokony ho feno mitsikitsiky satria zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Zany ravaka ny fenana raha teny tombo. Alleluia. Amen. Ny tena marina ravana ny olona mino anao ihany no afaka hita ny degré miositra ao anatinao. Zavatra zany dia hita matetika sahala aminay rehefa mandeha mamonjy fiangonan'olona. Tanoko ndray andro nisy rangahy anankiray zay mikinimpiny ohatry zao ny tanany. Kaiko na mihitsy ny tanany. Rehefa nivavaha izy tonga dia sitrana teo amin'io. Ino ny aminy vao nahita anahy fotsiny izy dia fa hafa ny zavatra atao an-tsainy teo hoe voavoa ndraiky za felanela zany ao raha tagnatin'ny lohany. Rehefa mba nikoragna zay lava eo ahoana ho inona mba zavatra tsapanao. Zany izy vao niditra nanitsaka ny fiangonana ty anao paster dia atao an-tsaiko hoe tonga ny famonjena. Zany io raha tagnatin-tsaina. Tsy zany atsika fa ataontsika fa lasa fa zatra loatra. Tsy mety taoko paster. Loatara. Zany raha ataontsika. Lasa ny routine na be le fiarahana zay le familiarité resafy tamin'ny maraina. Ka amin'ny fotoana ianao tsy vonona ntsony ianao nioroka sy hetsy manoloana ny fahefana napetraka Andriamanitra dia manomboka ho maina ianao. Misy zavatra tsy miampita makany aminao ntsony. Tsy lasa zany ny problème ny Jodasy zay. Efa tsy fantako Jodasy tsony le fahasoavana tagnatin'i Jesosy fa pahitirany kiraron'i Jesosy ndraiky no hitany. Satria Jesosy boka lavalava tongotra zay. Ino marao zay tsy 48 na sy teo. Zany raha mba haiko Jodasy pahitiry 48. Or rehefa tamin'i Jesosy tao nisy zavatra tsara maro be. Fa vokatry le familiarité dia misy zavatra tsisy tombonao ntsony. Fa ingany mba hisintona foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Hitanao ny mpino raha mbola tsy zatra an-tegna izy. Amin'ny fotoana izy zany mbola tsy zatranao dia mora mino anao sy mandray fagagana amin'ny alalanao. Fa ny familiarité zany dia manimba. Ary tsara fa tsy afaka ny amfaly ny olona rehetra koa nefa anao. Tsy afaka. Ka ataonay zao tsy afaka anao an'izany hoe zay tsy maintsy zay raha mamifalifaly anao foana atao. Fa zay zavatra zay ny ilana ny antsoina hoe fahaiza miondrika. Amen. Jesosy ravana nanaiky hatramin'ny fahafatesana niondrika teo anatrany ray izy. Mafy taminazy le ombona atao amin'ny asijaliana. Hoe raha azo atao zay sory amiko ty kapoka ity. Nefa ozy aoka tsy ny sitrapokony atao fanenao. Nanaiky izy niondrika izy. Tagny Jesosy alentsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Amen. Jereko fa ny zavatra tsy tia olombelona indrindra dia ny ratsy fiafara. Zany izy mamakimaty olo jiaby miasa mitady vola mba ho tsara fiafara. Ary zay koa mba azadino rehefa mivavaka ianao tompo aoka mba ho tsara hoe fiafarany fiainana. Azadino zany mbeso ambavaka zany. Fa misy olona tsy mba mahatsiaro mitondra ambavaka ny fiafarany fiainana. Ito ambavaka hoe nahoana ianao any amin'ny fahanteranao any. Aiza ny toerana mety ho hisy anao atsoaty.
mila hoantsika mavaka zany. Ny tegna tsy tian'olombelona indrindra dia ny ratsy fiafara, nefa Jesosy dia nanaiky ho ratsy fiafara. Teo amin'ny azo fijaliana angeny namarana an' Jesosy ny tantarany. Ny olona anankiray nefa rehefa ombona amin'ny azo fijaliana zany dia possible mety olona angola, nangalatra akoho, namono olo. Zany natonga anazy teo ampovoana Jola, raika à gauche, raika à droite, ratsy fiafara. Fa nanaiky mihitsy Jesosy ho ratsy fiafara mba hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Alleluia. Nendray mety ratsy be ny fahitan'olona anao. Tsaroko tamin'izay nanao an'izany formation resako anao zany, asainy dadanitra zay mandeha mividy charbon. Lanjainy ambony loha izy charbon, reraky lohanao atao misoroko le. Anao milanja bilany dia misy mahita anao dia mijanona mihitsy amin'ny amiko mihitsy. Tsy mora davo ndraiky izy miari-davo. Anao no mofa miholo magnano démasque mihitsy tsy hain'olo zany any. Misy tonga dia mijanona. Amerina le signal ataoko sary tsy reny, vomeza mariatra mandeha. Ina daholy manapaka jiaby mba ilefasako sao dia mifanena amina namana. Anao mio nalanja la tena hoe alazy mamety ao tagnana kely rapasy ametrahana tagnana kely zany. Za vinitry andao za petiko vajino na direct. Fa tsy haiko izy zany. Mampikorana ela amin'izay da hoanara Jesosy zany mambaregno. Izy ka zay mampielmelana izy zany. Dia zaka amin'izany tsy tiako mitondra Baiboly maventy be karana. Fa le kely nefa testamenta regny izy mananjara sitsitsika anaty posy dia mba style zany ianao e. Fa mbola fantany zalahy ihany. Nisy le rolahy zay moa fa nifonako tamin'ny tompo mihitsy na konko mihitsy ndao anjareo. Anareo tsy hafany tiamo to. Ya lako tagilin zareo. Himbol na pa mbola tsy mahiboka tsara be koa. Mbola zaka. Hindi tegna kutang zareo tegna nova zareo tegna tsaritsy. Ino nefa tamin'ny zareo io mba hakidy anao tsy hanany raha io. Zay ngeny tiny e. Iny anao fa deserta. Iny anao fa tsy nanano tsogy, iny le tiany zalahy diverina mitovy aminazy. Dia magaga nefa fa zareo le mpanadaladalana hatramin'izay zao lasa mitady asa amin'andro. Misy araiky zay vao nampatsahivoko tamin'le tadinao no manadaladalana azy. Mahoaka no soka. Tamin'izany tegna dalay zalahy tegna trôny izy ke zany. Lazaina anjely, Jesosy, Alleluia. Sasa zany mitrotronao misokoro avao tonga dia ataonao Alleluia. Mitody daholo jiaby hoe aminao daholo masonao. Io zany le tiany angaza iny lenao le. Topianao jiaby Alleluia nino be kato zany. Iny le mahafinarinaitra ny fondro zalahy. Zany izy mananjany e. Kaya sa inarakaranjany ianao, limanana pa itombo anao zay. Amen. Tain'i Jesosy eny antsika eny. Zay ilay izy ravanay. Ndana mba jerevo ny vokatry ny faneken'i Jesosy fa ngeza be. Arazadininao fa atao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra antsika rehefa. Ny fanjakana rehetra dia misy lalàna mifehy azy. Fanjakana frantsay misy lalàna frantsay. Fanjakana malagasy misy lalàna malagasy. Ny fanjakan'Andriamanitra misy lalàna n'Andriamanitra. Ka ny soumission no mamarika ny antsoina hoe autorité. Zay olona vonona iondrika ihany. Tanao ny général rehetrarehetra dia dia parasoldat daholo. Misy kotrana natao tao zay vao général fa tsy tonga dia général. Ny soumission no mamarika ny autorité. Zany hoe raha teo be fahefana ianao, raha teo be herin'Andriamanitra ianao, atraizany refiny fanekenao. Soumission. Maro na mga olona rehefa manomboka pesipesy ny tombo dia poera ndraiky araiky tanàna. Tsisy geste tsy ataony. Ianao aza maika i-geste zany, fa aleo ny fiainanao nanambaranao. Mitovy amin'ny frigidaire ho za. Ny frigidaire tsy mila miteny mangatsika ao. Misy feo mihitsy hoe avelany mangatsika ao. Tsy miteny zany frigidaire fa sokafo fotsiny izy amin'izao lera zao hitanao anazy. Na janona koa tsy sakady ny tagnananao. Mangotsikotsiko edy. Ay ny tompo ianao. Aza mba
Mamaika mihitsy lazaiko la hoe grand ino aloha mamaika anao am'zany. Ny sasany ara maika mihitsy atsovin'olo patron nefa na freny kosa ny anana mody tsisy. Tiany zany letrina hoana raha deballa. Ataotsy nataonareo deballa zay androany any. Tsy aza maika ataon'olo deballa zany. Fa mifagnaraka am'zany vera anaty pokety. Iny tompo ianao. Iny Jesosy ianao. Amen. Amen. Amin'ny fotoana ianao rehefa manaiky isay soumettre. Zay Andriamanitra vao isy investira mositra ao beny ianao. Zay izy mandeha manome zavatra anao. Tsy manome zavatra anao zany Andriamanitra tsy manomboka mahita aloha izy fa io ianao fa nanaiky. Mafy taminao zany le kotrana anazy anahy. Mafy fa ny fotoana zany nanaiky amizay. Ataoko rangaty zay foandrangaha riakanya. Nanaiky eo Andriamanitra vao isy investira mositra ao anao. Noho izany mba ahafahana manana fahefana dia tsy maintsy mila manaiky fahefana zay misy amin'izao aloha ianao. Izinao tsara olo nisy fotoana zay mba nentany natao am-piangonana ndao tsy mba hamafy foana badarety raha tamin'izany tsy nana antegna rô mbola mpanosika kalesy igny ravany ino raha ndeha fafinoka. Io za tamin'any mba mengavo tata aleo za mba sasako mba kiraronao zay raha jiaby mandeha sasana tsy tokony ataoko daholo. Satria zany mba vitako koa. Anao tezaina akeo, anao miaraka akeo. Ny sasany tamin'izany mangavo vola aminanjy fa ndraiky ataony raha io dada sahiro ndray dada mba miambo ilany koa aho. Zany anao iny vola hely sahirany iny foana izy nao. Fa ny tamin'izany ny sandrinay nampiasainay nanomponay anazy. Ny herim-ponay naitinaina agnara dia anazy. Mandeha karazana fagnaratsiana iny fa ninay ity fahatsaranao ty foana zany raisiko. Volagno am'izay volagnin'olo aminao fa ity raiky ty alaiky ty. Amen. Betsaka tamin'izany miala tadidiko tsara tamin'izay mbola nanao formation pastorale. Satria mivoaka daholo feo jiaby avatsino avaritra ndraiky dia misy miala. Sasany milefa mifindra fiangonana. Zay mbola teo fo. Ary tsy niala teo zay raha tsy nazo tsodrano. Amen. Fa maro ny olona disqualifié indray satria tsy vorona izy isay soumettre. Alléluia. Lalàna ara-panahy tsy azo foana n'ity zavatra teneniko anao ty. Ao anatin'ny fagnetentena ihany no misy fisandrata. Aza maika tonga dia hisandratra zany ianao. Zay na tonga an'andro mandeha nanatoro antsika secret. Ny afantaranao za olo tsy milamina. Ny testenao anazy voalohany amin'ny alalana escalier salomon. Ny olo tsy milamina tsy tagnaraka escalier hoe 1, 2, 3, 4. Fa izy avy aty iny raha ataony tonga dia aty izy. Zany aby raha hitestena atsika matetiky. Anareo le matetiky magnano entretien amina société regny. Raha karaha ndregny hatramy fipetrahanao io tsarananao daholo. Hatramy fomba fitsikinao. Hatramy fomba famosoranao lokomena. Misy sasany mifendraka jusqu'à to. Dia tonga dia mahazonao dia anao hoe une fille exagérée. Ary io taretsika io mizara roa izy. Ny lenga amin'ny tarehy loatsy mitorokolo. Zay mahatonga anahy mahafantsy na vehivavy biky Bernardo fa haiko. Raha vehivavy be vokany haiko. Aza mba mandehandeha loko ke loko fa anao mozia fa haiko. Mo jereo vokanao dia tsatsy. Mo jereo fa fotsy dia fantako. Iny tompony ianao e. Amen na. Lalàna ara-panahy tsy azo foana. Mety ahena anao fagnaratsiana ataon'olona zao isan-karazana. Mety misy fiangonana hafa zay mety hoe mandroso. Ny vérité tsy azo foanana, tsy azo fafana. Matoa misy fisandratana tsy maintsy misy fanetretena tao. Naiza tany andehananao ry apagne. Avy aloha iresaka zay iresaka fa ny secret ny fahombiazana fisandratana fanetretena. Fanetretena. Za zao tsy problème aminahy mihitsy na asiana anosiko tomobile vitako zany. Sandro koa mba misimisy ihany. Tsy manana olana mihitsy zany na asiana mipetraka amin'ny tany io. Tsy magnova vola agnaty posiko zany. Za zao raha asiana mipetraka ambany eo amin'ny tany misy fasika io. Raha sendra ka nisy 5,000 agnaty posiko ato.
Zaho mitsangana avake mbola ifo dimelivana. Fa atsika rehefa mandray fomba misy zavatra ohatran'ny hoe misy endrika fietena nefa tsy mety amintsika. Diso be zany fomba fijerinao zany. Mila miala anatin'izany. Raha mitsikitsika amin'olona anankiray ianao, tsy midika hoe hifindra amin'ny olona iny ny arenanao. Tsy midika hoe ambanimbany ny olona iny ianao. Fa toetranao mihitsy rehefa tsara dia aleo ny tsara mandrakizay. Amen. Alleluia. Nisy fotoana za mba nizara tamina école biblique zay. Tsy atoroko anao hoe taiza. No za mahatsy zareo tamin'izany fotoana zany hoe mahazo mitoriteny koa ianao. Azo natao kosa mihirahira. Renira mba ataotaontsika eo reny. Fa tsy voatery hitovy amiko anao. Asazona zany. Zany kosa afaka manao zay ataonao. Afaka mihirahira ianao. Fa tsy voatery hitovy aminao. Fa iny tomponao. Misy zavatra levana ao amin'ny fanetentena, ao amin'ny sekret. Maro nefa revana ny olona tsy tena tena. Ny atao hoe manetitena, misy zavatra hitanao tsiraran'izao fa ekenao foa. Misy zavatra renao marary ianao fa aleonao misafidy angina zay hitabataba. Manetitena. Zay hoe mandany tenany. Zay tia anaraka ao Jesosy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isanandro isanandro. Ino moa ny azo fijaliana? Zavatra tsirara ny fanekena ho rariny. Jesosy anie tsy tokony ombona atao amin'ny azo fijaliana. Jesosy tsisy fahotanana atao. Jesosy tsisy aombon'olona galary. Tsisy tranon'olona ivakiny fa nombona izy. Tsirara zany. Ka raha tia anaraka anazy ianao dia zay ny zavatra mila hita aminao. Mitondra an'izay zavatra zay isanandro isanandro. Maheno ve tsika? Ianao nefa ndraindray raha vao misy zavatra tsy rary maty foana zafa tsy mamela heloka any. Aleko very mafy be. Verinao moramora mafy be zao. Tsy raha karaha afatampera eky le vao misy oragnano dia maty. Tompony hitantsika rehetrarehetra. Alleluia. Mila manaiky iondrika amina autorité-ntsika rehefa. Alleluia. Amen. Raha tia azo fahefana ara-panahy isika, eno tsara. Ry mpiandraikitra, ry pasitera, ry mpino ajaina. Raha tia azo fahefana ara-panahy isika. Raha tia napaka ianao. Raha tia hidomine ianao. Dia mila mireconnaître ianao sady mise soumettre amina autorité anankiray. Zay mahatonga anao ampidiry agnatina sampana dia misy président sampana. Misy agnatin'ny président sampana reny mahadiandianany fa zay raha volany dia atao. Raha tia azo autorité. Zany zany. Ny autorité dia azo mifanekenao autorité. Fa tsy hoe zavatra azo fotsiny amin'izao. Taiza mba efa misy autorité nekenao dia zay no amaritany tompo izay anjara fahasoavana omenanao. Fa nenetsika raha voadressena entraîneur fotsiny dia efa tsy mety amintsika. Voatenitenen'ny présidente fotsiny izy tsy raha pasteur David. Fiangonana atao tsy raha nanjy, zay hoe nanjy amin'izy tsy zany afaka. Fa dahana mba mianatra manaiky autorité. Alleluia. Amen. Ary tadiova ny fahombiazana dia safidy sy andraikitra. Zay ny fahombiazana. Safidy sy andraikitra. Ianao mihitsy zany misafidy tsy ho tafitony. Raisinao andraikitra anao mihitsy mba ho lasa lavitra. Safidy sy andraikitra. Satria raha manaiky fahefana ao androany dia midika zany fa namafy amin'ny hoaviko za. Azonao e? Raha androany zany ianao manaja ray aman-dreny, manaja lehibe. Iny tsy hoe fandaniam-potoana fa namafy amin'ny hoavinao ianao. Alleluia. Namafy amin'ny hoavinao ianao. Tegny Jesosy anetsika rehetrarehetra. Alleluia. Zaka raha mahita pinotsika mitoka kakabe gn'arabe. Tsy agnatin'ny kilitakilotra izy io. Mampitandreny toriteny edy vo. Ain'Andriamanitra lino. Misy réseau hafa misy avy. Zay raha mahitavako amin'ny tombo vita malakilaky mega eglizy. Tsisy mahazo miboaboaka. Tsisy mipetraka tany. Amen. Alleluia.
Ny olona mifanena amin'olona rebelle rehetra dia tsy maintsy rebelle. Raha anao zany zao olo rebelle no arahanao dia lasa rebelle koa anao. Dia daka zany mba discernio tsara ny olo arahana. Discernio tsara ny zavatra atao fa zao tonga dia raha ohatra zany anao mahita fiangonana misokatra dia mba discernio kely hoe nisokatra tamin'ny alalan'iny. Raha zavatra nisokafana tamin'ny alalan'ny fiadivana tamin'ny ray aman-dreny tsy tondranao lavitra zany. Zay nefa tonga amin'ny Baiboly miteny fantaritra izy ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra na tsy. Fa tsy hoe rehefa mahita zavatra malaza anao dia iny koa anao. So dia raha nahazo ozona aby io. So dia misy teny tsy milamina mitenen'ny ray aman-dreny makasika anazy. Mila discernena tsara daholo zany. Raha vao mifanena amin'olona rebelle anao dia ho rebelle. Tainy Jesosy enenao. Tainy tompo ianao e. Davida mpanjaka dia nilaza. Ino izy na dia ny firenena tsy fantako aza manoa. Ary ny fahavaloko raha vao tonga dia mivoaka ho azy avy eo amin'ny firenena. Enjana zany frazy zany. Ny fahavaloko no maneky anazy. Firenena tsy fantano no manoa anazy. Na ny fahavaloko azy raha vao tonga azy dia mivoaka avy eo amin'ny firenena. Fahavaloko misitsitsika reny mipoipoitra ho azy daholo. Enjana zany. Ny fahavaloko azy raha vao tonga dia mivoaka ho azy avy eo amin'ny firenena. Avy aiza ny sekret nisy voa nafafan'i Davida. Tsy ino fa soumission. Soumission. Force ngeza be zany rehefa mifanekenao fahefana androany hitondra fipoahana manao rapitso. Fa raha androany ianao mpaniratsira, imagineo fa na mafy faniratsirana ianao, na tianao na tianao miverina ambony lohanao io. Ary ny olona mpaniratsira ray aman-dreny rehetra dia zany. Amin'ny fotoana ianao tsiratsirain'olona vao tadidinao hoe ty le nataoko tamin'ny babako, ty le nataoko tamin'ny mamako. Ary ianao raha vao mpanakiana ray aman-dreny dia miomana fa izy zavatra nanakiananao ray aman-dreninao io hiverina tampon-dohanao. Tsy mamozo koa zany. C'est la vérité. Tsika ty zany. Mba imagineo nefa nanakiana ihany fa nitanjaka ho Noa. Fa ndana jereny fa nitanana kiana pede daholo. Raha tsy re zany. Izy nao hoe zany davitra zany. Raha androanao manakiana ray aman-dreny miomana hiverina tampon-dohanao izy zavatra nakiananao ray aman-dreny. Eo anao vao matadito. Zaho zay marina nefa avy miteny amin'ity. Zaho zay marina nefa efa samby ohatran'izao. Antegna rehefa raha mahita olo faible, ampahirezy olo faible. Raha mahita olo resy, miotanjaka izy mba ho mpandresy. Fahazakianina. Iny fanakianina nataonao iny misy Andriamanitra mahita an'iny. Izy zao ve mba toetran-drangao izy? Zao ve izy mba toetran-dramatoa? Mpanakiana, nao fa efankahita olo aloha ao e. Eo amin'izay anao vao manegny. Andriamanitra le hitahinao. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Alleluia. Amen. Dikan'izany raha tia omby ianao rapitso, fidio androany ny fitondran-tenanao sy ny zavatra tokony ataonao. Amen. Zany hoe matetika zany ny afantarana an'io dia ny réactionnao sy ny réponse-nao manoloana ny ositra no mamaritra hoe hafirina no hijanona ny ositra ao aminao. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ino rehefa olona ositra ny anaran'izy ireo. Ohatrany ahoana ny réponse-nao. Amen. Ohatrany ahoana ny réponse-nao. Ohatrany ahoana ny réaction-nao manoloana olona ositra. Iny mamaritana hoe hafirina ny hijanona aminao ny ositra zay nijareny taminao. Isaky miona eto itsika dia manona teno anao foana zany. Mitsodrano, mampahery. Dia ny réaction-nao sy ny réponse-nao manoloana ny zavatra zay no ahafahana mamaritra hoe hafirina. Ça dure combien de temps ny janonana le izy eo anatinao. Tainy Jesosy enenao. Alleluia. Ny ositra dia avy amin'ny fanompona ary ny fahefana dia avy amin'ny ositra. Ny ositra avy amin'ny fanompona. Nanompo ianao tato dia iny no miteraka ositra. Dia raha tia azo fahefana amin'izay ianao atao amin'ny ositra. Ireo zavatra telo ireo tsy afaka misaraka. Fanompona, ositra.
Tsisy olona mahavita manompo zany nefa raha tsy manetry tena. Alléluia. Amen. Amin'ny Samuel 26:9. 1 Samuel 26:9. Fa iza hozy izy no maninjitra ny tanany tamin'ny Bôsy-Dio ka tsy nanantsiny. 1 Samuel 26:9. Ka iza no naninjitra ny tanany tamin'ny Bôsy-Dio ka tsy nanantsiny. Tsy hoe tsy vitan'ny Davida ny namono ny Saoly fa satria tsy tia nantsiny izy. Tena tonga anazy lamba ny Saoly ihany no vitany tamin'ny lamba dia lasa izy nandeha avy eo. Zay fa tsy voatery manimba olona ianao mba hisandratanao. Zavatra anankitelo no tena hitestena ny fahatokinao. Eny tsara. Zavatra anankitelo no hitestena ny fahatokinao. Voalohany amin'izany dia ny fotoana. Misy ravana olona ao anatin'ny fotoana ao no ahitana anazy. Rehefa mandeha ny fotoana, eo no ahitana anazy hoe olona karakory izy. Dia tsy vitan'izany toerana. Rehefa apetraka amin'ny toerana anankiray ianao, eo no ahitananao eo. Vola. Zay ilay zavatra telo. Fotoana, toerana, vola. Any amin'ny toerana ny lavitra no alalàna fa matoky ianao. Indrindra fa amin'ny toerana tsisy olo mafantatra anao. Zany fantatra rahalahy anankiray zay tsy andra-panina tany elaela tany tôbilinay. Dia amin'ny tany panina tôbily misy jiro mena leky. Zahanako nga mbola vagnarabira fa fodia nataro zay zalato. Nity izy tany ampokon'olo tao. Matsiany eo zany. Tanao amin'izay. Satria tsisy mafantatra anazy tany. Dia nanajimo izy, nanadary izy. Izy izy alio ale. Ika, gitra-gitra izy izy alio. Zahanako le jumeng le ngelang-ngelang tak. Izy ni fantako loatra izy. Mbola nangarabeo anjany. Tsara masy. Oh zalahy waza. Angin toerana. Matetiky lo hitestena ny fatokinao. Tainy Jesosy atsika rehetrarehetra. Ary raha mandeha ny fotoana, eny koa ilay hitana anazy. Raha eo ny vola, lasa olo sahala miahoana ianao. Misy angery avana olona raha bebe vola dia manomboka miavona, magnadary, mananganaty amin'olo, mitady problema amin'olo satria nanomboka nisy raha tao. Vola ve no nanovanao? Fananana ve no nanovanao? Mitezy ianao mba olona mahatoky foana naiza misy ianao. Alleluia. Ary tsy mbola nisy raha olona déloyal ka tsara fiafara. Ny olona déloyal rehetra ratsy fiafara daholo. Ka za tsy te hitanao ratsy fiafara. Raha te hita fiainana tsara ianao, ndanao manina avinao. Satria ny fahombiazana dia zavatra omanina. Fahombiazana zavatra omanina. Fa tsisy fahombiazana tonga ho azy zany. Alleluia. Tainy tompo anenao io. Ny olona anankiray rehefa tsy loyal dia manana double face. Hafa le tena hitanao eo, dia hafa le ambadiky. Rehefa tsy eo ny olona tahorany, tonga dia avoakany d'origine. Dana ngery avy mba Jereva ke Joseph. Tsy tiany rahalahy mihitsy Joseph satria betakalaza, betatobolana. Tsisy raha tsy korangan'ny Joseph, hatramin'ny vitsika nandalo. Zay nge atao bata misy vitsika rangany. Hatramin'ny vitsika tenen'ny Joseph amin'ny papany daholo rehefa arivany any. Halany rahalahy. Ny zavatra rehetra tsy maintsy reniny papany daholo. Ka ny olona riavana rehefa tsy loyal, tsy mahazo aina raha miara-miaina amin'ny olona loyal. Na amin'ny toeram-piasana io, rehefa ianao mahitsy be dia tsy tiany ny olona. Rehefa anao tsy mangalatra miaraka amin'izareo, tsy tiany zareo. Rehefa anao tsy mandaina dia halany ianao, lasa fahavalona ianao. Zay rehefa halany rahalahy Joseph. Zay natonga ny Joseph nomeny rainy akanjo misoratsoratra. Dika le hoe akanjo misoratsoratra rehefa dia ministera. Zany hoe Joseph zany nanana zavatra hafa mihitsy. Ka ny olona mahatoky ihany no voatokana anana ministera. Amen. Sinon dia lasa hivadika fahafambaraka sendra le resaka. Karaha te hivelatra amin'ny fomba goavana. Ndana ianaro io loha etoan'ny Joseph io. Ianaro io. Ny loyauté dia tsy compatible amina fimonononana.
Zay koa zavatra anankiray mila ialana le fimonomonona ambadika any. Io anie na tsy regniny paster le fimonomonongana anao fa mahazo note 0 anao amizio am Jesosy e. Matetika tsika mimonomono mba ianao atsaharo fimonomonona anao io. Karaha mitodika aminarekaty fo moa zaho tsara narekaty fo zay rekaty koa mbao agnatiny. Zafady aminarekato. Narekato. Ina resandrana efa mivoaka bakeo e. Izy io loko rô naririny atsika takao raha volamanindako karaha tsika katrao izy mety. Ay tompo anetsika. Alléluia. Volagniny Jesosy mihitsy zany amin'ny Matthieu 25-21 hoe ry mpanombo tsara sady mahatoky. Dikan'izany Andriamanitra afaka mamaly soa ny olona anao ihany. Manome azy faveur manokana. Zany mahatonga ny olona hitanao hoe miavaka izy amin'ny fiainany. Nisy zavatra nampiavaka anazy tao. Nisy fahatsarana nampiavaka anazy tao. Fa tsisy olona miavakavaka ho azy zany. Mahatonga mahita olona anankiray tsy mitovy aminao, misy zavatra mampiavaka anazy. Azonao ve zany? Dia mba mitodika aminao ary tsy azao ino mba mampiavaka anao. Mba mitadiana ny olona akaikinao. Ino no raha mba mampiavaka anao ino? Tain'ny Jesosy anenao. Tain'ny tompo ianao e. Alléluia. Anisan'ny mahatonga antsika rehefa matetika tsy mahay mireconnaître autorité dia ny tsy fanovantsika ny fomba fisainantsika. Io matetika ny olona. Le fomba fisainana avy any ivelany indesina jusqu'à am-piangonana. Nitesy ianao mba hanova ny fomba fisainanao. Tsy mahay mireconnaître autorité tsika. Satria tsy hovatsika ny fomba fisainantsika. Azo vitan'izany ny fahaizantsika makataka fisainan'olona viany amin'ny tsy fahombiazana. Mety be zany olona makataka olona tsy mahomby regny ndraiky malentaka. Mipetaka amin'olo tsy mahomby. Azao, misy olona efa hitan'izao fa tsy mahomby izy. Fa zay olo tiany pepetaka dia olo tsy mahomby io karaha anazy koa. Rehefa an-tegna rehefa tsy mahay, ndana mba mipetaka amin'olo mahay. Azonao ve zany? Mandana anontany io ino natonga anao nahay. Zany ihany ny secret zany. Tain'ny tompo anenao. Amen. Teboka anankiray magnaraka. Rehefa afaka amin'ireo fagnadinan'ireo dia hosotomin'Andriamanitra amin'izay ianao anana fifandraisana akaiky aminazy. Azonao? Lasa manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'izay ianao. Mora aminao amin'izay discerner hoe feon'Andriamanitra zany. Mora aminao amin'izay mamaolana satria lasa misy natior'Andriamanitra mikorina ao anatinao. Rehefa tonga mpanjaka rehefa na Davida satria zaka sy nanaiky fahefana dia jerefa tsy nety nandeha niady ohatry ny tamontsony izy. Lasa nandany fotoana miaino an'Andriamanitra izy fa tsy niady tsony. Zany hoe amin'ny fotoana mitongo ianao dia misy karazana fotototoana mitsahatra ho azy eo amin'ny fiainanao. Lo zavatra nanahirana anao ireo mitsahatra ho azy. Alléluia. Ny olona rehefa zatra manaiky fahefana tsy mila adievitra rehefa teneniny fa tonga dia mampatoy. Amen. Zany hoe tsy maintsy mipase an'ilay test ianao zay vo afaka miteny an'ilay hoe miteny amiko Andriamanitra. Maro nefa rehefa ny olona vo androany mivavaka miteny tamiko ny tompo. Tsy moramora zany mamaly an'izany teny zany hoe miteny tamiko ny tompo zany. Misy an'ireo dinganareo tsy maintsy lalovana. Fa tsy hoe androany dia tenenan'ny tompo. Non. Inona mba fanompona ataonao? Andriamanitra miteny aminao. Natonga n'Andriamanitra ny seho tamin'ny Mosesy, niteny tamin'ny Mosesy satria nisy mission andeha ataon'ny Mosesy. Amen. Amen. Zany le izy avana tsy maintsy ireo ny zavatra lalovana. Ny zanaka ozy tsy mahazo manao ninonino afa-tsy zay hitany ataon'ny ray. Ao amin'ny Jona 5 misy an'izay 19-20. Ny résultat amin'izao ao aminao tsy hoe zavatra atao aminao ihany fa nisy zavatra tany amin'ny rainao tany nampitaina aminao. Dia zay zavatra zay nefa tsy tonga any aminao raha tsy manaiky ny fahefana zay napetraky ny tompo amin'ny rainao anao. Maheno ve tsika? Mba le vono any reva inona moa ny antony mahatonga anao eto ianao manompo fa tsy tamin'ny toeran-kafa. Eto ny rainao. Eto ny olona natao hitaizanao. Eto ny olona niranao anao.
dia mba mahay izy miondrika raha mba misy baikomeny raha mba misy révélation zaraigny raha mba misy zavatra saigny atao na natao mampalahelo ndraiky abagna fa maro amitsika ny mbola tsy mankatao betsaka ny mbola tsy mankatao ny sasany zany na io resaka fanatitra ro mampimonimono anazy ny sasany zany na dia efa mpiandraikitra be io ary io tsy manao tsy mahatoky aminy mpafolo-karena zany agnarany foana be mpiandraikitra be fa izy tsy mahatoky izy everiny fampiaritra be paster raha tsy mankatao izy dia ianao ihany mitaraiky tsy mety afa-panadinana fa zay nge mahatoky amin'ny ainay ataonay ny adidinay mankatony ray aman-dreninay zay ary manao mpafolo-karena ny amin'ny ray aman-dreninay zay dia milasa foana ny fiainanay misy moa diso hevitra ohatra hoe manentana zany paster nao mpafolo-karena atsika dia jerevany zany tsary manahita ny paster nandatsaka teo izy dia mandeha am'izay zay hoe nary paster ka zany tsy magnano tompoko zay fa tsy haiko zay no sakafo fa manana ny ray aman-dreny miara-panazy zay ny magnano neninay fa tsy izy alatsika ditriky dia zaha faondreny bakeo mampiasa anazy ino marovaran'izany fa neninay agny amin'ny ray aman-dreny miara-panazy zay manao anazy hitanao na io fanatitra atsika io raha fanatitra ataotsika io angalanay dininy io omenay ray aman-dreninay io fanatitra atsika reo antany io zareo mpikirikira fanatitra fa tena zany mitsy firy ny dinina ny fanatitra angalana io aterinay ny ray aman-dreny dia tsy mahagaga atsika raha ahitanao mba misy fivoarana misy fahatsarana satria misy zavatra niketsika iety tao nanaiky tsika iety fa anao ve mba manaiky niety amin'ny setra manahoana ianao mba mankato zany rehefa matonga atsika tsy mety afa-panadinana eno tsara da mpifireniko anao zany tsy mahazo tombony mihitsy zay raha omenao 10,000 hitondra inona aminay anao 10,000 tsy mahazo tombony mihitsy zay raha omenao vola ary reo vola omenao reo dia ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahazo mijery profo azo tsapahitaniny ianao fa raha mianto ziona tsy rakitra zany veloman'ny paster akato fa dia diso hevitra anao mba jerevo ny foto-drafitrasa ataotsika retanandala fa na olona milaza anazy fa farany zay mafy tsy tianany trano mpiangonina zany fa leny magnofa azonao ve zany fa nitsika nanao fiangonina zao tiso tsika tsy magnofa atsika mity tsy hoe moderany tegna ko za raha miteny an'izany fa tianatoro anao zay tsy mety afa-panadinina ny fankatoavana anao tsy mety afa-panadinina Thank Jesus anymore. Amen. Matory anao mbola sarotra aminao matakatra zava-dalina ara-panahy dia satria misy etape zay tsy nilalovanao tao azonao mahatonga anao mbola tsy matakatra zava-dalina ara-panahy misy etape mbola tsy nandalovanao tao farany tegna farany mila fiankofana ny fiainana fiankofana ny atao hoe miankoka dia mitoetra eo amin'ny fanatren'Andriamanitra jereko ny fiantson'ny baiboly ny mpaminany rehetra fa ozy hoe le mpitoetra eo amin'ny fanatrehana profety rehetra anaty baiboly aby dia zany ny agnarany mpitoetra eo amin'ny fanatrehana les adorateurs mpaminany rehetra zany volan'ny baiboly azy mpitoetra eo amin'ny fanatrehana ary ny ahitana ny mpaminany tsy maintsy eo an-tendrombohitry Karmely alleluia tsy fiangonana akory io fa toerana fitokana ny mpaminany zay le tendrombohitry Karmely zay mba nandeha tany an'Israël andray andro dia mba nijerevako le hoe aiza moa le Karmely dia ino moa ny dikany hoe Karmely tsy fiangonana le Karmely fa toerana fandehanana profety mpaminany Elie zao tany Karmely mpaminany Elisa atao Karmely toerana fitokanana tsy fiangonana io fitokanana mpaminany zany hoe manomboka eo ianao lasa tsy mpino aktivisme itsony fa lasa tia miandro baiko avy amin'ny fanamasina zay nge tsy mampahomby atsika io hoe atsika ny tianao zavatra fa tsy miaino an'Andriamanitra zany anizy io hoe maro ny tiananga ny activité fa tsy miaino an'Andriamanitra tegna niteny taminao ve ny tombo fa io ny activité tokony ataonao manomboka eto aoka mba hanana hevitra sy fiainana vaovao foana ianao sady le tena angasitrahan'Andriamanitra no misy vokatra tsara tenena amin'ny aketo ianao sady efficace no progressif alleluia ireo ry afaka midinga anao amin'ny fitombona
Ary nialalanao fa manomboka miampitana aminao le ositra dia fotoana mibaiko anao ny lehibenao ka tsy renao mararitra mipasy zay le izy. Azonao misy nge olona vao miteny ampafolo karaha zany mikaiky mihitsy ny vavoniny. Ya vao misy hoe fanaritra faondroa zany dia fa magnano mpagnopiriny. Any afantaranao fa misy zavatra avy amin'ny ray aman-drenao ra-panahy mipasy any aminao. Tsy maheno mararitra ny anao na dia bekony na teneniny na tezeriny. Renao ohatrany hoe mandeha ho azy le izy. Fa raha mbola mampikaraikona anao mibaiko atao aminao dia mbola tsy mipasy le izy. Ka tsy mety amin'Andriamanitra rehefa ny misaoty kilasy fa tsy maintsy mandalo etape maromaro. Tsara io dia fa raha mandalo examen tsy matematika ihany fa tsy maintsy misy zavatra maromaro ao. Misy fizika, misy siansa, misy géographie, misy zavatra maromaro. Ka amin'ny fanompoantsika ny tompo mety misy zavatra maromaro zay analovanao. Tsy midika fahafatesana io, tsy midika faharesena io fa Andriamanitra tia hampitombo anao. Maro nefa revana ny olona vao nisy zavatra nafotogna tsy mivavaka ntsony izy. Mba miangavy anao za miverena amin'ny tompo anao. Metezy anao hitombo. Oza hoe metezy anao hitombo. Zay ny message ho anao androany. Andriamanitra manakarepasoavana ny hampitombo anao hitsangantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mba miady varotra amin'Andriamanitra tompo ampitomboy hoe za. Fa namasinao meteza hoe anao mba ampitombo ny ara-panahiko, ampitombo ny fonoko, ampitombo ny fatakarako, mehoery za mafaky mankatoa anao. Asanato ny feontsika rehetra samy mba miresaka amin'Andriamanitra. Jesosy eto anatianao mankarazana iny anaraka masina. Miondrika eto ambany fahefanao zany. Manaiky zay fa ianao mitombo, ianao mpanjaka, ianao n'Andriamanitra, ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy misy fotoana tokoa zay mety tsy nahay nankatao. Misy fotoana zay tsy nanaiky fahefana zay napetraka atao aminao. Manomboka androany ahafana masinao, anaiky miankatao ny teninao, anaiky any androso amin'izay. Te hitombo zay Jesosy meo anay le fanany fanetretena, meo anay le fanany fankatoavana. Aza vela misy viso anjara teo tsirairay. Nomenao lesona zay androany. Ary tsapanay fa lesona ahafahanay mitombo zany. Lesona ahafahanay mahita ny voninahitra ao zany. Mankasitraka teo. Tikanao mba ilaza ny fahalebiazan'Andriamanitra. Nao mba sangatsika ny lanitra tanitsika. Deranao Andriamanitra. Wow.
izy nisy fotoana nisy olona nitory atsika tany amin'ny tribunal. Dia taratasy avy amin'ny tribunal mihitsy no tonga nanome arrêt de travaux. Tsika mio en plein manao dalina tamo zany. Dia zany hery zany nampahirezy ny tompo anahy. Nasainy mijoro tamin'ny toerana anankiray za. Avy renao izy le hira fiderana mideranao aho. Kely ozy raha mandona. Ianao koa raha miatrika olana. Azadino zany hery zany. Fa misy songisongy izy ambe ao anatiny. Dia tanah rampuan dan teman apa Haleluya. Sobat sekali jangan tertampar. Tuhan yang pandai sih no. Yung mana zaman na problem ni pabisius sa manuka na may tupa